Mitaraina Onona sy Mosarena ireo mpamily sy mpiasa misehatra ny fitateran'olona amin'ny zotra nasionaly nanao hoe tsy kahita-kina ny isokafan'ny tompom-piatsonana sy ny ivoan'ny lalam-pirenena teny amin'ny tompom-piatsonana Makiandota-penaka izy ireo io alatsinainy maraina io. Fanampiana tadiavinay zany dia ny isokafan'ny gare routière iasanay hamelomanay ny vady aman-janakay sy ny rehetrarehetra eo amin'ny fiainanay zany ka mangatak'izay amin'ny filoham-pirenena sisa namaratonga any avy ny anokafany gare routière iasanay taxi brosy satria efa hidira troso zahay manofatrano ohatrany ny olona rehetrarehetra efa fahantrana mihitsy mianjady amin'ny tokantranonay tsirairay avy fa tsy vitan'ny anohanana intsony ary tsy ny aretina intsony no hamono anay fa ny anohanana. Ireo sofera ireo tompoko tsy mandray isam-bolana ny akamaroan'ireo fa 100 ny versement no raisin'ireo. Dikan'izany rehefa tsy mihodina tômôbila tsy miasa ireo tsy manam-bola. Vahaolana narosin'ny ministera misahana ny fitaterana ny ahafahan'ireo mpitatitr'olona hisehatra eo amin'ny sehatry ny fitateran'entana mandra-piovan'ny toejava misy ara-pahasalamana raha nambaran'ny Joël Randriamandranto, ministry ny fizahantany sy ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro nandritra ny fanolorana ny tatitry ny departementany teny amin'ny anteny Merandoholona ny alatsinainy tolakandro. Mbola voarara hatreto ny fivezivezen'ny fiara-pitatitr'olona miainga sy miditra eto amin'ny faritra Analamanga. Toy izany koa ny any amin'ireo faritra sasany mbola ahitana valanaretina Covid-19 toy ny faritra Tsinanana sy Alaotra Mangoro ohatra na ny faritra Nosy sy Vakinakaratra.